Manomboka amin'ity daty andro an'ity ny tao ampiasany filakevitra ambony ny mpitsara izay hiasa mandritra ny 3 taona. Mpikambana vaovao voafity tamin'ny alalan'ny fifidianana ireto 5 mianadahy mandrafitra ny filakevitra ambony ny mpitsara na ny CSM ireto. Voalazan'ny andininy fa 700 ao amin'ny lalam-panorenana fa ny filohan'ny Repoblika no miantoka sy mitandro ny fahaleovantenan'ny mpitsara koa ny filohan'ny fahefana avon'ny teteza mita Andriamatoa Andrinirina Rajoelina no filohan'ny CSM amin'izao fotoana izao mandritra ny tao-piasana 1.12 4.12. Ny ministra ny fitsarana Aperinasa Ramatoa Kristina Razanamaso kosa no filoha lefitry ny filakevitra ambony ny mpitsara. Amin'ny mafilo ay an'ity filakevitra ambony mpitsara ity dia raisiko oadidy ny misitona ny sain'ny rehetra amin'ny lafiny anankiroa mahakasika ny andraikitry ny filakevitra ambony mpitsara dia ny voalohany ny momba ny fiandraketana ny fiarovana ny arakasa ary ny famaizana ny mpitsara. Ny faharoa dia ny fomba ny fahaleovantenan'ny fitsarana na ny fitondran-tena ihany koa ny mpitsara ary ny fitsarana. Araky ny lalàna fehizoro laharana 7 bara aotra 7 tamin'ny 4 janoary 20 dia ny filakevitra ambony mpitsara no miantoka ny fitantanana ny fizotra ny asan'ny mpitsara ary manolo-kevitra mikasika ny fanendrena ny fisondrotana ary ny famindra-toerana ny mpitsara ny filakevitra ambony mpitsara. Izy ihany koa no miantoka ny fampiarana tsara ny fahefezan-dalàna momba ny fitondran-tena ny mpitsara sy ireo fitsipika momba ny fitondran-tena mikasika ny asan'ny mpitsara. Mandinika ny fanapahan-kevitra izy momba ny famaizana ny mpitsara manao fahadisoana. Koa manaingy anareo mpikambanao amin'ny filakevitra andinika amin'ny fotsy miangatra ny toe-draharaha rehetra entina eo anatrehanareo. Ny fahaiza-manao, ny famendrehana eo amin'ny fitondran-tena sy ny adidy amanandraikitra tanterahana ihany no tokony anomezana na tsy anomezana fisondrotana na anendrena amin'ny toerana ambony kokoa. Raha sanatria ka misy ny diso lalana dia manana adidy ianareo anome sazy sahaza ary mifandanja amin'ny fahadisoana natao tsy misy fijerevana tavan'olona. Ny fanajana izany foto-kevitra sy fomba fiasa izany ihany no any antoka lehibe isiny ny fitokisan'ny mpitsara ary indrindra ny vahoaka amin'ny filan-kevitra. Koa mitaky fahatsapatena, fanetretena ary famatorana ny asa izay hosahaninareo. Mitsindrimy manokana tetany keo ny fahaleovan-tena sy ny fahanetretena ny mpitsara. Raha nikasika ny fahaleovan-tena ny fitsarana manokana no resahana dia mazava toy ny masoandro be lohataona ny voalazan'ny lalam-panorenana sy ny sata mifehy ny mpitsara fa mahaleo tena ny mpitsara amin'ny fandraisana ny didy izay avoakany. Fa kosa tokony fanaraka tsara amin'ny lalàna velona izany. Lalàna velona ho iah satria tokony andraikitra ny mpitsara amin'ny fitandroana toy ny anakandriamaso ny fitsipika mifehy azy ary tsy ekeko velively ny fitsabajabahana sy ny faneriterena ny mpitsara mpamoaka didy na avy amin'iza na avy amin'iza. Ambarako mazava tsara fa vonina iaro ny fahaleovan-tena ny fitsarana ny tenako ary mitaky fitsarana madio sy amin'ny ara-drariny ihany koa satria fitsarana azo antoka no ilain'ny vahoaka malagasy ankehitriny. Ametraka fitsarana madio amin'ny ara-drariny ny mpitsara ka ho fitsarana azo antoka itokisan'ny vahoaka no tanjona amin'izany. Takina ny fitondran-tena mendrika avy aminareo mpitsara
aoka ny didy avoakanareo hifototra hatrany hatrany amin'ny lalàna ary amin'ny lalàna ireriany. Ansoavy no ataoko aminareo mpitsara rehetra manerana ny nosy mba tsy iopefy ka hiady mafy amin'ny loza be fanitry ny tany amin'ny fampandrosoana ny firenena dia ny kolikoly izany. Tiako no milaza aminareo fa ny tenako dia mbola tsy nanery na nanao tsindry-bokotra amin'izay valim-pitsarana natao tato anatin'ny fitsarana, ary tsy manaiky ihany koa raha misy olona anery anareo hoe ito ny tsy maintsy valim-pitsarana atao amin'ity afera na fitsarana atao ity na dosie ity. Koa manaiky anareo mpikambana ao amin'ny filakevitra ambonin'ny fitsarana aho mba andinika izay fepetra rehetra anafoanana ny zavatra tsy mety rehetra mba amerenana ny fitokisany vahoaka ny fitsarana malagasy.